Alléluia. Rahavantsika rehetrarehetra indray tonga tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Teneniny eo akaikinao hoe nifidy ny toerana tsara indrindra ianao androany. Fa eto ny tompo mpanjakan'ny mpanjaka manatrika antsika eto. Sotranao a Jesosy, petrahasika. Raha eo mbola misotranao satria mbola nomena tombontsoa indray ahafahako mizara amin'reto vahoakanao reto. Miteneny ianao tompo, tendreo ny lelako aoka tsy havanina amin'ny fisainako ianao nametraka ny teny izay ao ambaraka eto. Ataova tapoko Jesosy izay tianao rehetra ao ambara. Misaotra raha eo. Amen. Sotran'i Jesosy mbola nomeny fotoana indray androany afaka mizara na dia tsy tsaroko aza hoe pasteur nanendry anao hoe hitarika androany. Tsy tsaroko mihitsy ilay izy raha tsy vao efa handeha mihitsy vao ny teny nanampatsiahana any zanako hoe neny ange androany mitarika e. Dia hozy izy hoe misotranao a Jesosy fa anao ny teny fa fitaovana fotsiny ihany dia nitenena indray fa ianao no mahalala an'izay hozaraina amin'reto vahoakanao reto. Ny tiako ambaranareo dia androany moa tsika sekoly ny famahana olona. Sekoly ny famahana olona. Ataovy eo akaikinao hoe ny vahaolana efa tonga talohan'ny olana hoe dia tsy iza ilay vahaolana hoe fa Jesosy Kristy. Tsika nandray rehefa mandalo olana dia lasa metsampy any amin'ny olona manontany any amin'ny olona no mitady vahaolana. Nandray tsika koa nandray lasa ny tenatsika ihany koa mitady amahan'ny olantsika, fisainatsika ny amahana an'ilay olana. Nefa tadio tsara fa rehefa tsy sainanao loatra ny olana dia mivaho azy. Fa raha vao ataonao anatin'ny fona tazoninao ilay olana dia lasa vao maisa mekiravy. Nafinaritra anahy ny tenin'ny Davida. Zareo tsara Davida niatrika ny Goliath. Niatrika ny Goliath, Davida ngeza be ilay olana. Goliath zany endriky ny olana. Fa nafinaritra fa Davida tena nanana finoana tao anatiny ary nanana fahatokinan'Andriamanitra. Tadio tsara fa raha ohatra ianao mandalo olana ka mitaintaina ianao anatin'ilay olana dia tadio tsara rehefa midika fa tsy fahatokinan'ilay Andriamanitra. Tsy mahatoky an' Jesosy ianao zany hoe Jesosy rehefa vahaolana. Ozy izy hoe nareo mavesatretana ozy izy mavesatretana omeo any hitanareo. Zany manome anareo fitsaharana. Raha mahafantatra ny fahalehibiazan'i Jesosy tsika dia tokony tsy hitaintaina manoloana ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika. Ny voalohany indrindra aloha tamin'ny voalohany ianao mbola tsy nandray an' Jesosy Kristy, tadio tsara ny lavaka nisy anao. Tadio tsara hoe taiza ianao tamin'ny voalohany mbola tsy nahafantatra an' Jesosy. Sotominy Jesosy any anatin'ny lavaka mangitsikitsika fotaka be, tany ianao no sotominy. Voafatotra Satana tamin'ny rojo vy be ianao, tany ianao no nalany sy mivahany. Rehefa tonga amin'ilay toerana amin'izay ianao dia hoaritsika hoe zareo ny zanak'Israely nalan'Andriamanitra tao Egypta dia tadio tsara. Nandeha izy efa eny an-dalana dia mbola mononmonina nefa tsy fantany hoe tary Egypta tary inga izy efa nandevozina firinjato taona navoaka an' Jesosy avy any Egypta izy. Dia tiako hatongavana amin'izay dia izao aza mijery aza ataova ohatran'i Davida amin'ny fomba fijerintsika. Jereo eo amin'ny Salamo Samuela 17:37. Tiako loatra ny zavatra nataon'i Davida iny ary finoana tao anatiny dia izy tsy nijery problème nisy ka fa ny zavatra nataon'Andriamanitra anazy taloha. Ohatran'ilay teneniko anareo teo hoe ilay nareo tany anaty lavaka be nefa nalain'i Jesosy ny sotomina tao hiala ho tonga hivoaka ety va mifatorana. Dia tokony izay koa ny fahitanareo hoe matoa tsika nalany Jesosy tao anatin'iny dia dikan'izany izay olana rehetra mandalo eo dia efa Jesosy nomelo lalana anao. Izy mandraviravina an'io fa mijery izy hoe manahoana ny toe-ponao, matoky azy ve ny toe-ponao. Jerentsika rao amin'ny Samuela 17
1 Samuel 17:37 raha sofavakiako izy vetivety masontsika koa mahita tsara asalozafaty efa ao tsika 1 Samuel 17:37 ary hoy Davida Jehova izay namonjy ahy tamin'ny tanany liona Sibera ozy izy namonjy ahy amin'ny tanany Filistiny io dia hoy Saul taminy hoe mandehana raha fa mombanao Jehova eno tsara raha miatrika ady ianao tena samampahery ianao fa raha tsy ataona anatin'ny fonao tsy jereo vao mifahalehibiazany raha misy olana eo aminao zany dia aza jerena ny alehiben'ny olana eo amin'ny fiainanao fa mifahalehibiazan'ilay Jesosy Kristy namonjy anao atao anaty lavaka jerena zay no natonga ny Davida nanao hoe le Jehova Andriamanitra nanalana teo amin'ny tanany bera sy ny liona ozy izy nanalana amin'io Filistina tsy mifory io ohatr'izay le olana tsika mila miatrika ny olana mila mahatoky an'ilay Jesosy Kristy tsika fa aza vetina misaitsika le olana fa ataovy anatin'ny fonao hoe le Jesosy Kristy ao anatinao io ange io fa vahaolana io tsy ny olana ny problema fa le olona mihitsy ny lasa olana ianao ny lasa olana fa tsy le tsika nalay rehefa mandalo ady dia mijery an'le fahalehibiazan'le problema lasa any foana le fisaina fa tsy jerena hoe le Jesosy Kristy ndraika fa naresan'izany rehetrarehetra zany 2 arivo taona samy mampaheranareo anao témoignage kely amin'ny fiainako manao ohatra fotsiny ahako zany tamin'ny fiainako hoe nalovako mihitsy tena hoe vao naray an Jesosy Kristy dia tena olana be dia be mihitsy nisy teo amiko tena hitanao mihitsy hoe niraisiko sary an-tsaina mihitsy ohatran'le Egyptiana navoaka tao Egypta dia nandeha teny an-dalana teny dia nandalo ny olana samy hafa fa plus ianao mifantoka amin'ny Jesosy hoe Jesosy matoa efa nalanao tato dia fantako fa ianao nefa ilolana anahy zavatra nandalo tamiko tamin'izany lasa nitsanganao olanao anahy daholo ny vady aman-janako inonareo ve lasa olanao anahy na mivadiko na ny zanako satria lasa nanentsika hoaritsika zany hoe reo zany nampiasain'le Egyptiana nanentsika Egyptiana hoarina amin'ny fanamaloto Satana izay namatotra anao tao anatin'ny 4 taona dia nefa ianao taty aoriana hitan'i Jesosy dia nivahany tao amin'io dia hitako ny fahatsaran'Andriamanitra tao anatin'izay ny zavatra nylalovako izay fa nijoro foana ozy izy hoe Jesosy matoa nalanao matoa ako nalanao tao anatin'ity fatorany ity dia namenao an'ity hoe ity ny lalana izoranao ry Kolomby na dia lasa favalinao raha ny ankonanao satria izay mihitsy ny tenin'i Jesosy tsika zao tsy fantako hoe mety mandalo olana vao nanaiky an'i Jesosy tsika hoe manaiky anao Jesosy tompo mpamonjy ny fiainako tsy fampitahorana akory le olana fa efa teneniko anareo hoe vahaolana efa tonga talohan'ny olana Jesosy le vahaolana tiako atongavana dia zao za nandalo tamin'le lalana dia efa fantako fotsiny hoe ny finoana tao tanaty kokoa dia misaotra an'i Jesosy satria tena nanana ny finoany Davida tamin'izany nandalo an'izay brisement zany totsika hoe olana mihitsy nisy olana be dia be teo nandalo teo amin'ny fiainako fa tsy niraisiko olana le izy fa niraisiko hoe ao ambadiky olana io ka hoe tany Kanana azonareo hoe matoa asian'Andriamanitra ny olana misy amboara be ao ambadiky olana io fa miandro amin'ny fonao izy atoky anao matoky azy araka ny teny io meo anany eta mavesatra reo izy izy nareo izay miasa faritra sy mavesatra eta na omeo fa izany no amenareo fitsarana fa raha mbola ty ololo avina foana ny entana dia mitombo ihany io lasa mitombo be misy manasa vovona foana raha mitondra 10 kilao ianao lasa ataony 20 kilao lasa ataony farany ray taona tsy zakanao fa tonga dia miforotra maty eo ianao ameo an'i Jesosy foana izay olana misy anao rehefa nalany tao anaty lavaka ianao rehefa natsony ianao lasa ho anatin'ny fanjakana dia matoky tena miteny anareo fa tsisy dika nyreto ny olana fahafatesana aza resiny jereo tsara fa rehefa mandeha ianao ka mahatoky reo vady aman-janako izay nanentsika anareo amin'izao tsika mitelo izao ny zanako tena nifofony aiko mihitsy tena tsoroko anareo zany nefa zanako tiana tsy nataoko olana le izy satria fantako hoe matoa Jesosy nalanao tao dia fantatro fa anaraka akory reo tateo ariana izay fijoroako izay
zay tsy fijerevako ny Goliata be teo amin'ny fiainako tsy nijery ny Goliata mihitsy satria lasa Goliata be anahy zanako zao mihitsy lasa nankahala anahy inona zavatra nisy io zanako io indrindra voalohan'ny babon'i Jesosy dia raina Jesosy fa tena nanenjika lasa tsy tia izy fa lasa tia dikan'izay Jesosy mihitsy nandray an-tanana hoe aza matahotra ianao ko anao fa zany hikarakara an'ireo matokia aho fotsiny dia ny lalana ny soritoko anao ry ny tanjona inona ilay tanjona tany Kanana anankiray koa jereo koa nahazo zao raha vao anatin'ny olona anao monomonina vao anatin'ny olona anao be mampiasa mampiasa fisainana dia tadio tsara fa ny olona mampiasa fisaina tsy afaka miasa ao mihitsy Andriamanitra raha vao ny sainao ny ampiasainao satria tsika tsy ianao fa olon'ny fanahy fa tsy olon'ny nofo dia Andriamanitra tsy afaka hiasa aminao mihitsy raha vao mbola mampiasa ny say be anao ianao hoe ahoana reny io sisy hoe io raha ny olonanao no andrano karakaro raha vitanao io Jesosy rery aminy afaka mamany olona reto Jesosy Kristy efa ny tena hoe vita 2000 ans passé vao vita dia efa vita daholo ny zavatra rehetra efa nomeny anao maimaimpona fa ianao mila ny fonao mila matoky hoe Jesosy lay vahaolana Jesosy lefa vahaolana rehefa hatr'izay tiako atongavana amin'ny anankiray le hoe misy zavatra mbola tsy voatenika saika ho teneniko teo rehefa voavaly le olana rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy amin'izay zany rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ny ankomonako dia teo zany vao tena hitako mihitsy ny fahalehibeazan'i Jesosy hoe Jesosy tena marina tokoa fa vahaolana ianao dia saika ho teneniko taminareo hoe le olana le problème eno tsara ty arao fa tena mahombo nareo raha ohatra ka raha satria efa nilalovako le izy rehefa mandalo olana dia tonga atao fotsiny azarara ina ange tsy mirarahan'ny olana eo Jesosy fa anao io fa meko anao fa io ento za mifatako fotsiny dia za mahatoky anao mifoko mahatoky anao tahaka ny Davida dia natoky an'Andriamanitra foana tamin'ny zavatra rehetra izy zany izy tena nandalo ady be deaibe fa izy tena nisakirosy tamin'Andriamanitra hoe Jesosy Andriamanitra Jehovah Andriamanitra ianao no heriko ianao no tokoko ka raha manana izay toepo izay tsika hoe Jehovah Andriamanitra ianao no heriko sy tokoko tena azo antoka zato isan-jato fa na inona Goliata be anao raha masina raha manaiky misokatra miainao an'Andriamanitra ny rivotra raha miainao azy tena mitenareo fa na vao nandray a Jesosy nareo tsy mampitahotra anareo fa tsisy dika nreto ny olana nilalovako tena be deaibe mihitsy fa ny toe-poko tena misaotra an'i Jesosy namena an'ilay toe-po tena hoe saotranao Jesosy fa nomenao toe-po tamin'izany fotoana izany nandalo ady engany mba tsy ho raraka tsony ny foko Jesosy fa tena atao anatin'ny foko mihitsy ny finoananao tanteraka hoe na inona na ho alana hatramin'ny haiko aza Jesosy na hiala azy io haiko io na hisy amonana ho tsondronina ny lefina raha Jesosy za tsy mba hiala aminao ary za problème manontany Jesosy tsy olana amiko tsony zany fa za fatako fa raha miala eo dia efa fantatry ny toerana ho asianao ka raha vao izay ny fomba fijerinao hoe ka iza ty ny olana io maty aza reto misy problème misy vahaolana maty ary pasana efarana ilazara raha maty mbola hain Jesosy nampitsangana an'iny iza zay problème kelinao io naninona tsy manana asa tsy manambady za miteny anao ao amin'i Jesosy rery amin'ny vahaolana matoky azy raha mandalo ady ianao dia apetrao amin'ny fotsiny hoe Jesosy ny entako rehetra dia apetrako aminao matoky anao aza misaina koa raha matory amin'ny alina aza ta tena tsoroko anareo fa tena sorako an'i Jesosy mihitsy zay zavatra zay fa za raha misy natambiza mbola tena hoe sorako ny tompo hoe zay zany efa potentiel be ny tao anatiko mihitsy meny tompo anahy tena isorako izy fantatra hoe tena olona vidiny mihitsy matoa fa nanana zay zavatra zay fa za taloha raha ohatra ka mandalo ady zany na problème iny fa za tsy mitondra zany problème matory zany sanatry tonga dia alako zany hoe tsy adarainao problème na dia mbola tsy tena nalala an' Jesosy raha fa za ataoko izay tonga dia mahita matory dia reno zay vita ka raha manana toe-pohatra itsika fa plus anao manana saina hoe za hoe tsy raha ny olana io rangaha apetrako aminao Jesosy fa tena samy tenanareo fa mivakitakitana be ny olana fa raha vao treniavanao anatin'ny sainao io vao mai samy mitombo iny re misy anankiray neo tsy afaka neo tonga ihany neo tsy afaka neo tonga ihany eo amin'izay le mahatonga ny olona lasa miverin-dalana dia be ny olona miverin-dalana satria tratra an'izay zavatra izay ka samy teny aminareo hoe rehefa mandalo olana dia zao Jesosy ianao ny vahaolako zany ndray dia tsy ankina amin'olona tsy antso olona tsy antso andranona plus anao miantso andralona dia miantso an'ny olona dia ozy izy le reto mpanaradian'ny Saoly olona
olona Goliata be ve dia ady amin'io ana ry Davida ena olona kely bitika kely ohatry ty ozy Davida hoe le Andriamanitro ngeza be noho io izy tasina fekany izy tsy Davida anie niady tamin'ny Goliaty tsy Davida nge namona ny Goliaty fa le fanahany n'Andriamanitra tao anatiny nampidaraboka ny Goliata dikan'izany raha mandalonana anao dia tadio foana hoe le fanahy ato anatiko nge mahery io fanahy ato anatiko io mampidaraboka ny olona io tena samy tenanareo azy rehetra manomboka nanolo tena ho an'i Jesosy tsy fampitahorana fa atsika tsy maintsy mandalo fitsapana kely eny ananiny eny mandalo ady kely eny ananiny eny ny atsefatsefany eny mety misy ady tena samy teny anao efa nilalovako le izy fa tena ataovy amin'i Jesosy ny fitokianao hoe Jesosy za ndray Jesosy na hialatra amin'ny haiko azy tsy hiala aminao fa matetika ny olona raha vao manaraka an'i Jesosy dia vao be mpanenjika vao be misy manana dia tonga dia tena enjana be ty miaraka amin'Andriamanitra fa aloha ihany niverina any Egypta dia ny Egypta misy tongolo nitotra nitsoka tsisy aminy izany vao maisa mitototra ao ianao raha inona nataonao tany Egypta namaky vato mety aseny mandoaka tany any amin'ny 4 kilometra ianao vitanao zany teny ianao fa raha misy ny olana apetrao amin'i Jesosy rery ihany izy rery ihany mivahaolana tsy maintsy tsy fampitahorana hoe tsy maintsy mandalo ato fa tsika zanak'Andriamanitra tsy maintsy ampadalovan'Andriamanitra an'ireny mihitsy ahafahantsika mampiasa ny autorité atsika koa tsika nefa nameny l'autorité ao anatintsika ka raha misy olana tsika dia matoky fotsiny matoky an'Andriamanitra dia raisy koa ny autorité anao raha azonao ohatra ka tonga dia asio amin'ny anaran'i Jesosy izy zay voninahitra ao an'i Jesosy rery ihany mankasitraka anazy tsika